Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alakamisy maraina fa 7 volana febroary ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahasoavany, nomeny ny heriny ihany koa angatantsika mba azahoantsika amin'ny fanahy masina hitondra antsika eo amin'ny Kristy. Alohan'ny terantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka. Ry Andriamanitra tsara indrisan-danitra dia ray ny ara-po era-tsaina ianao ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra Tompo satria avy aminao ny fofinaina mahavelona izay hirana ankehitriny, avy aminao ihany koa ny zavatra rehetra ary ny fahamarinanao ny manafaka anay. Dia mangataka aminao izahay mba hankairesinao hatrany ka ny teninao izay horaisinay anio anay antonganay hatoky bebe kokoa ny fitantananao ary indrindra ny fanay mitraka amin'ny toe-javatra rehetra. Mitenena ray ho favononkenanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny mofinainantsika androany dia manao hoe valisoa eo noho eo sy mandrakizay. Nalaina amin'ny Deutéronomie 2:12-20 manao hoe koa halatsao ao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo izao teniko izao, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananareo izy ka aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinareo. Amen. Tokony ho voasokatra ao amin'ny fanahy tsirairay tsara tahaka ny nosoratana amin'ny penina vy ireo teny ireo, mitondra ny valisoany sy ny fankatoavany, ary ny tsy fankatoavany kosa mitondra ny fahamaliny. Mena Andriamanitra toromarika mazava ny vahoakany mba azahoan'izy ireo hanandrana tsy misy okianina eo amin'ny fanompoana azy, ary hahatonga azy ireo ho afaka mijoro ho mpandresy manoloana ny mponiny lanitra manontolo sy ny tontolo lavo. Tokony handresy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny tenin'ny vavolombelona izy ireo izay tsy nanao ny fiomanana ny laina ho amin'izany kosa dia isaina ho tsy misaotra sady tsy masina. Eto ny tompo amin'ny lalana tsy fantatry izy ireo ny vahoakany mba hizaha ny toetra azy. Ity tontolo ity ny toerana hizaha toetra antsika ihany koa. Eto no hanapahantsika hevitra ny amin'izay ho anjarantsika mandrakizay. Mampetso ny olona Andriamanitra mba hatanteraka ny sitrapony amin'ny alalan'izy ireo. Dia tahaka izany nataony tamin'ireo zanak'Israely. Raha nitarika azy namakivaky ny hevitra izy, nambarany tamin'izy ireo ny ho ny hafarany, raha toa izy tsy nanatsotra ny tanany haro azy ireo amin'izay mety ho nanisy ratsy azy. Mahita ny asa tanan'ny olombelona Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mamerina aminy izay tokony ho anjarany. Tiany raha ampiasain'izy ireo amin'ny fanompoana azy ny volany mba havanomboa ny voalobony ihany koa. Tsy maintsy mandinika an'izay ho nataon'ny Tompo izy ireo. Raha tahiny teo amin'ny toerana misy azy izy, aoka izy ireo aneo tsy fitiavan-tena eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra izay totosaina eto an-tany. Aoka ho tsaroantsika fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika, tsy hampoetintsika miasa irery ny fahendrentsika. Efa nitenan'Andriamanitra ho mpitantana ny fananana isika mba hizahana toetra antsika eny tahaka ny hizahana toetra an'Israely fahiny. Tsy tiany raha miaramila tsy manaraka fitsipika sy tsy voamasina ary tsy azo anteherana ny ao amin'ny tafiny satria aneo dika vilana ny toetran'izany. Ny rina tokoa dia ahafahantsika miroso hatranatrany amin'ny fahamasinana, anaiky sy ino ihany koa fa ny toromarik'Andriamanitra ireny dia natao hahasoantsika ka olona fanajana, olona tia fitsipika, olona tia fahamarinana ary ihany koa ho hita taratra eny amin'ny fiainantsika fa olon'Andriamanitra tokoa isika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany, dia miteza ianao hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy ka irinay tokoa ny fanahinao masina noroanay mandrakariva ny amin'ny tokony atao, ny amin'ny tokony aseho eny amin'ny zavatra rehetra eny.
ary aoka hitombo fahatokiana sy hitombo fanarahana anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.